Isaorantsika Andriamanitra ny zavatra rehetra, akasitrahantsika koa ireo lehilahin'Andriamanitra izay mifandimby nanokatra ny fotoana nitarika ny hira fiderana amin'ity tolakandro ity. Tonga eto ny fotoana andraisana ny tenin'Andriamanitra antsika izao. Andeha hosokafantsika ny bokin'ny Salamo 120. Mandre daholo ve azafady tompoko? Nareo ery amin'ny farany eriana ve mandre? Aiza ny teknisianina azafady? Tsy maheno mihitsy ilay olona ery. Ny frère ve mandre ve ny ery amin'ny extension azafady? Misy tsy maheno. Aiza ny teknisianina? Aiza ny teknisianina? Dia mba akarina kely ilay retour raha azo atao ihany. Asiantsika aleloia aloha anatin'izany rehetra izany. Tonga dia vakiantsika ny tenin'Andriamanitra. Milamina miandalana eo io amin'ny fanampian'ny tompo ireo teknisianina ireo. Salamo 120. Vakiantsika andininy voalohany, andininy faharoa, andininy fahatelo. Amin'ny anaran'ny tompo no amakiana ny soratra masina. Jehovah, ny herinao no ifalian'ny mpanjaka. Indray haben'ny ravoravoany amin'ny famonjenao. Ny nirinin'ny fony dia nomenao azy. Ny nangatahany molony tsy mba nolavinao. Fa notsenainao fitahiana soa izy. Teo andohany nasianao satroboninahitra volamena madio. Aleluia. Isaorana ny Andriamanitra ary ho ampahiratiny ho sokafany isan'andro ny masom-panahintsika mba ahitantsika ny fahatsarany ny fahasoavany ny voninahiny. Mahafinaritra be ny zavatra tanisainy reto andininy anankitelo no vakiantsika tato amin'ny bokin'ny Salamo 120 ireto. Raha raisintsika ny andininy voalohany dia azadino fa ilaina ny ifaliantsika ao amin'ny herin'Andriamanitra. Matetika izay zavatra hita dia ny fijaliana, ranomaso, alahelo, ateraky ny fanaintainana, aretina, tsy fisina, olana, fasairanana, ady. Dia tsisy afa-tsy fitarainana, fisentona. Fa azadino, mahery anie ilay Andriamanitra ao e. Ary na inona zavatra mandalo sy misera na toerana mety misy anao mifalia ianao ao amin'ny herin'Andriamanitra. Ny faharoa dia hoe miravoravo amin'ny famonjeny. Efa azonao ngamba ilay famonjena? Miravoravo. Mbola andrasanao ngamba ilay famonjena? Aza matahotra, miravoravo ihany. Ny andininy fahatelo dia miresaka zavatra mahafinaritra be ihany koa. Dia ny hoe notsenainao fitahiana soa izy. Engany manomboka androany hitsenanao an'izany fitahian'Andriamanitra izany. Raha ny sitrapony ny devoly dia loza no hitsenanao. Fampitehana, faharavana, olana, aretina, tsy fahombiazana. Fa sainy ny tenin'Andriamanitra, misora sady an'Andriamanitra, manomana fitahiana hitsenanao ane izy. Amen.
Dia miverina kely tsika andininy faharoa. Ity le tena mahafinaritra be mihitsy ary tiako anao aleloia sahady ianao. Hoy izy manao hoe niny rin'ny fony. Inona re ny rin'ny fonao zao tonga eto amin'ity tolakandro ity Inona ny riny io anabavy io? Inona ny riny io tanora zazavavy io? Io remim-pianakaviana io? Inona ny riny io rahalahy io? Io sekoly alady io? Engane ninninona irin'ny fotsika androany, omen'Andriamanitra atsika nezany. Dia hoy ny toyiny, ninangatan'olony. Izavy manana molotra voninangataka androany hariva. Zao ny vaovao mafaly, tsy mba ho lavin'Andriamanitra nezany. Zay miteny hoe sitrano atompo dia ho sitranon'Andriamanitra izy androany. Zay miteny hoe vao ny olako Andriamanitra dia ho van'Andriamanitra ny olany androany. Zay miteny hoe sokafo ny lalako tompo dia ho sokafan'Andriamanitra ny lalany androany. Zay miteny hoe milasa ivelomako atompo dia androany no anehoan'Andriamanitra fa tsy andaza angatanao izy. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Fa manaitra le teny hoe tsy mba no lavinao. Fa ato amin'ny Baiboly dia nisy fotoana ary mbola isy fotoana tena hitsanganan'Andriamanitra hanao fandavana dia anda izy. Ny hoe manda tsy manaiky, laviny tanteraka. Anankiray ato amin'ny bokin'ny Isaia toko voalohany, manomboka amin'ny 5:15. Ataoko inona ny abetsahan'ny fanatitra ataonareo hoy Jehova. Tofoka ny ondrolahy atao fanatitra dorana, saborany zanak'omby mifaha, tsy sitrako ny ranony vatotr'ombylahy, na ny an'ny zanak'ondry, na ny an'ny osilahy. Ravo miseho anatrehako ianareo, iza moa no nitaky izany tamin'ny tananareo, mba hanitsakitsahana ny kanjako. Aza mitondra fanatim-poana intsony, ny emboka dia fofona fahavetavetana amiko, ny volombolana sy ny sabata amin'ny fihetsompiangonana dia tsy zakako, eloka na dia ny fivoriana lehibe azy. Dia ny toyiny, somary mandingana kely tsika, 5:15. Raha mamelatra ny tananareo ianareo, hitapo maso tsy hijery anareo enina dia manao vavaka maro azy ianareo, tsy haino aho, feno ran'olona ny tananareo. Ato amin'ny bokin'ny Amosa toko 5, 1:20, 1:17, andenge somary hazakazahantsika kely ny fijerevana izany fahamarinana izany. Amosa toko 5, 1:20 ka hatramin'ny 1:17. Halako, ataoko tsinitsinina ny andro firavoravonareo, ary tsy hoanitra kasitrahana amiko ny fivorian-dehibe nareo, na dia anaterina anareo fanatitra dorana sy fanatitra hoanina aza, tsy sitrako izany. Ny zanak'omby mifaha aterinareo ho fanatim-pihavanana, tsy ho jereko akory. Esoreto amiko ny finaonaona ny hiranao, fa tsy haino ny fanenony lokanganao aho. Raha mikisaka kely tsika, filazantsara amin'ny Mateo toko 15, 19, 19, dia Jesosy ny nampianatra ary nampatsiahy ilay voasoratra any amin'ny bokin'ny mpaminany manao hoe ty fireneny ty manantona ahy amin'ny olony, fa ny fony manalavitra koa dia foana ny vavandreo amiko. Misy teny anankiray hoe halako ny fivoriana aroaro paratsina. Ry havana, lavin'Andriamanitra ny fivavahana, ny fanompona, na toy ny ahoana, na toy ny ahoana mety endrika ivelana isehony izany, dia lavin'Andriamanitra rehefa
olona misy fahotana, faratsiana, fetsaram-belatsia, endri-javatra mifanohitra na tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ao amin'izany tontolo anankiray izany. Zay tsy tokony hadiso hevitra atsika. Tsy hoe rehefa mivavaka dia marina izay. Tsy hoe rehefa fanomponan'Andriamanitra dia izy izay. Tadidio, misy fivavahana lavin'Andriamanitra, misy fanompona tena tsipahan'Andriamanitra, ary Andriamanitra dia mitsangana andany zany hatramin'ny farany. Natoinao ny endrik'ilay fanompona. Manaitra ny filazana atao amin'ny bokin'ny Amosi, fa natramin'ny hira fiderana azy, hatramin'ny mozika, mety hoe fiderana, fiankofana, fa lavin'Andriamanitra. Zay nahatonga azy ny teny, Ieso reto amiko, finoanona ny hiranao, tsy hay ny fanen'ny lokanganao aho. Ny olona mety voasitona, ny olona mety taitra, ny olona mety tena gaga, ny olona mety talanjona, ny olona mety voafitaka, fa Andriamanitra mandagna le izy, tsy tiany, halany, tsy mety aminy. Faharoa, raha mijery ny bokin'ny Genesis 4, 17, 15, dia mahita ny amin'ny Kaina sy ny fanatitra nataony ho an'Andriamanitra. Nolavin'Andriamanitra ny fanatitra Kaina. Dia hoy ny Genesis 4, 15, Kaina mba mifanatiny, tsy mba nankasitrahana. Toy ny teny hoe nolavin'Andriamanitra, nitsipahan'Andriamanitra. Tena Andriamanitra dia nitsangana handa ilay fanatitra nentiny Kaina. Malakia 1, 19, 14, dia manome fanampim-panazavana mahakasika an'izany hoe fanatitra lavin'Andriamanitra zany. Ny amin'ireo olona mitondra fanatitra, misy kilema atolotra ho an'Andriamanitra, toy ny mandringy, toy ny jamba, kanefa dia tiany ho entiny mba homena an'Andriamanitra izany, lavin'Andriamanitra ny karazana fanatitra toy izany. Zay ny anentanana antsika eo anaty hira fiderana. Rehefa mitehaka dia aleo tena mitehaka. Rehefa manao aleloia dia aleo tena manao aleloia. Rehefa mivavaka dia aleo tena mivavaka. Ary rehefa midera dia aleo tena midera. Tia ny zavatra fahatelo, Hebreo 12, dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, ny 19, ny 17. Ny resahana ao anatin'ity konteksta anankiray ity dia tsy iza fa Esau. Dia hoy ny 17, fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha tia handova ny fitahiana izy, dia nolavina, fa tsy nahita izay bebana izy, na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso azy. Tomany Esau, vaky ranomaso ny lehilahy lehibe. Torotoro mihitsy ny fony. Tsy mbola nandalo fotoana tahaka izany teo amin'ny fiainan'izy. Nitomany Esau, fa le ranomasony, na dia vaky ranomaso azy izy, no lavin'Andriamanitra. Ary Esau dia tonga lavin'Andriamanitra. Ka raha tia handova fitahiana izy, dia no lavina izany. Ry havana, ny olona tsy manaja izay masina, ny olona izay tsy manome lanja, tsy manome valeur, toerana nametrahan'Andriamanitra azy, oarina toy ny mpanao fahavetavetana. Dia hoy ny Baiboly, nivarotra ny fizikiny tamin'ny anina andray-mbava. Ny olona tahaka izany, lavin'Andriamanitra izy.
io famonjena ny raisinao io antso fifidianana anisan'ny nahatonga anao olon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra io, hajao io. Aza takalo voninahitra, aza takalo arena, aza takalo an'izao tontolo izao, aza takalo fiankofana amin'ny devoly, mba hivarotana ny fanahinao amin'ny zavatra indray mpimaso. Tsia, hajao nihaja n'ilay niantso ny fidy anao. Faefatra, filazantsara ny Lioka 12, andininy fahasivy. Lioka, filazantsara ny 12, andininy fahasivy. Fizay mandaa eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Mandany Jesosy eo mason'ny olona. Maninona moa ny dikan'izany? Toy ny olona menatra ny atao kristianina, menatra ny atao olom-bovonjy, menatra ny atao hoe zanak'Andriamanitra, dia ho ireto olona rehefa tafara-dalana aza mifanao frera zany aty anaty fiara fitateram-bahoaka aty. Za moa dia ataovy elahy. Rehefa zoina le izy, matahotra sao voatondromolotra hoe ireo le mpivavaka, ireo le zanak'Andriamanitra. Paoly dia nananatra ny Timoty ao amin'ny boky 2, 2:9. Aza menatra ny hovavolombelon'ny tompontsika. Hoy Paoly, Romanina 2:9, tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay mino zany. Aza menatra. Na iza misy ianao, na roviana, na manahoana, na toy ny ahoana, mitsangana, mijoroa, aza matahotra, lazao fa kristianina ianao, lazao fa olona niovafo ianao, ampahafantaro ny rehetra fa zanak'Andriamanitra ianao. Amen. Fadimy, ity ny zavatra mampalahelo indrindra. Misy olona maro ho lavina amin'ny andro farany. Olona maro tsy tambo isaina. Jesosy mihitsy ny mampianatra. Matteo 5:12, ny amin'ny Virgina 10:10. Lioka 7:20, andininy 5:20. Matteo 7:20. Amin'izany fotoana zany maro no hiazakazaka eo anatrehan'ny tompo dia hiteny hoe tompoko. Voay izahay. Dia hoy sasany, tompoko. Efa naminany teo anatrehanao zahay. Zay nge efa nanao deliverance, zay nge efa nametra tanany, zay nge efa mpitoriteny, zay nge efa ohatran'izao sy ohatran'izao zay nge efa takan'izao, efa ohatran'ity sy ohatran'ity Fa amin'izay fotoana izay, Jesosy no hitsangana dia andà ho laviny. Ho avy ny lehilahy, ho avy ny vehivavy, ho avy ny olona rehetra. Maro no hitazakazaka, iantsoantso tahaka izany, fa Jesosy handahatra amin'ny farany. Zao ny teny anisan'ny nore amin'izany fotoana izany. Tsy fantatro ianareo na avy taiza. Mampandinika, mampieritreritra, mahatonga saina, ary indrindra tena tsy mahatafandromandry. Tonga eto zasy ianao amin'ny titolakandron'ny alahady voalohan'ny volana Desambra taona 2024 ity. Aiza hoaiza ny toerana misy ahy, aiza hoaiza ny toerana misy anao. Fa hoy amin'ny teny manao hoe nisy olona efa nilavin'Andriamanitra, misy olona mbola ho lavin'Andriamanitra, ary be dia beko mbola ho avy ka ho lavin'Andriamanitra any amin'ny andro farany. Riavana, raha manao kitototsika, raha manao tandrevakatsika, raha misangisangy, manao atsarambina, ny fanompoana
sy ny fanarahana ny tompontsika na mititsika na tsy titsika. Anisan'izay ho lavina, maro ho lavina amin'ity hariva ity. Engany tsy ho anisan'izany ianao, engany tsy izy tahaka izany eto amin'ity toerana ity. Milavina satria sady mivavaka no mikikitra amin'ny ota, sady mivavaka no mitahiry fahotana, manao sy milalao ota. Mieritreritra fa afaka miafina, afaka misitrika, tsisy pahalala, tsisy mahay, dia manararoatra ohatry mibanga amin'ny alina. Lavin'Andriamanitra ny be tsara velatsy. Ho lavin'Andriamanitra satria tsy mety mino, mafo, tsy manaiky. Birimo ianao nandre toriteny, mba hibebanao, mba niloranao ny tenanao sy ny fiainanao ho an'Andriamanitra. Momba efa nanapa-kevitra ianao, momba efa nanolo-teny ianao, momba efa nanetry tena ka nanaiky ny antson'Andriamanitra taminao. Oh, ry havana, lavina satria manda ny anaikan' Jesosy, ny anjakan' Jesosy, ny anaovana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ray manontolo. Antso ho anao amin'ity hariva ity, mbola tsy tary ianao ray izao ny manapa-kevitra, mbola tena lera tsara mihitsy, ary zao ny fotoana akasitrahana, zao no andro mendrika sy tsara ho anao, ty le andro mpamonjena ho anao. Anio ekeo ny amonjeny Jesosy ianao, anio ekeo ny ananganan'Andriamanitra anao isan'ny zanany, anio mivoa amin'ilay toeram-pahotana Egipta maizina, ary dia zao miazaka zao amin'Andriamanitra le mbola manatsotra ny tanany mba handray anao atamin'ity hariva ity. Sy ho amenao an'izay vonona rehetra. Fa ankoatr'izany, mahafaly mizara aminao fa raha nisy ny olona ny lavina tao amin'ny Baiboly, nisy koa olona tena tsy mba ny lavin'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly. Aleluia. Hoy Paoly miteny, bokin'ny Korintianina 2:13-14, fantatrareo izy, ianareo malala fa tsy mba olona no lavina izahay. Dia miverina kely eo amin'ny 15, dia nio koa ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, zao toetra ny amin'ny tenanareo, mo tsy fantatrareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona no lavina ianareo. Sera, engane olona tsy ny lavina ianao. Frera, engane mba olona tsy ho lavin'Andriamanitra ianao. Mafy ny aleloia azafady. Dia rao ny tompo azafady. Ifampivavaka tsika amin'ity hariva ity, ho porofon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao anezany fahamarinana izany, ka tsy andanao izy, anaiky ny mahazanany ianao, anaiky ny mahaolony ianao, anaiky ny mampanompony ianao, ary teo porofony zany androany, ka ninona laingany devoly. Fiampangana, fandetena, fanosorapotaka, resabe, ararotiny fahavoazanao, ararotiny ny aretiny eo amin'ny fiainanao, ararotiny ny olona tsy mety miva. Ianao olona ny lavin'Andriamanitra ianao, zay mahatonga anao tsy mety afaka, zay mahatonga anao tsy mandray vahaolana mihitsy, zay mahatonga anao tsy mety sitrana anaty ametrahan-tanana azy, zay mahatonga anao anaty mifatianana aza maimaina lalandava, maimaina isan'andro, zay mahatonga anao ohatr'izao. Ary zany devoliny zany indray dia miteny any amin'ny potitsofony ny sasany hoe, ity Jesosy mamonjy ity, fiangonana ny lavina. Dia voaresaka ary amin'ny zavatra tsisy idirany rehetrarehetra ary. Ka mampiditra faty am-piangonana e. Ka makalaza 25 Desambra e. Ka aizako
Misaratoerana ny lasy ny vavy e. Inona koa? Zay teneniny ihany teneniny, zay lazainy ihany lazainy. Fa androany vavaka isika. Omen'Andriamanitra anao androany eny amin'ny pirofo fa fiangonana tsy ny lavina Jesosy mamonjy. Marina ve zany azafady tompoko? Dia ianao koa olona tsy ny lavina ianao. Matoa ianao mbola tsy ravan'ny tafiotra, mbola tsy ravan'ny ororon-tany ny fizantoetra, mbola tsy potika tao anatin'ireny adiny fandimby ny serana teo amin'ny fiainanao reny. Misy tanan'Andriamanitra mihazona anao, ary tsy olona ny lavina ianao matoa mbola tonga eto amin'ity hariva ity. Dia hoy amin'ny tsodrano anao, tsy andany fangatahanao Andriamanitra androany hariva, tsy andany fitarainanao Andriamanitra androany hariva, tsy andany anasitranana anao Andriamanitra androany hariva, tsy andany amalina ny vavakao izy androany hariva. Afaka maheno aleluia mafy be ve ho voninahitra Jesosy io? Afaka manao amen na ve fa miwakomana ny valim-bavaka ho anao e. Aleluia. Ary raha mino an'izany teny zany ianao, anao toy vakana anaraka anao avy ato aoriana amin'ity herinandro ity. Valim-bavaka, fahagagana, fitahiana, fandresena, ary ao amin'ny voninahitra Andriamanitra rehetrarehetrarehetra ho ataon'i Jesosy zany androany. Satria matotsy ny laviny ianao, dia satria tiany ianao, novidiny tamin'ny rano ianao, ary omeny ianao ane fanahy masina, fitomboka sy hamatarana fa mbola tianao izy, mbola tianao izy, mbola tianao izy. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Aleo taperitsika ny Toriteny. Avelao Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao androany. Aza sarotana, manana fotsotra. Andriamanitra, aseho iamiko fa olona tsy ny lavina. Olona tsy ny lavina. Soraty eo amin'ny boky ny fiainana ny anarako tompo. Avelao ny fahotako rehetra amin'ity hariva ity e. Sasao ny afalemeko iongody de soratra amin'ny fakany, dia atsangano ao mpandresy. Amen. Vitsy zay vavak'izay. Ho asehon'ny tompo aminao amin'izay hoe tsy olona ny lavina ianao. Satria olona tsy ny laviny Mosesy, zay rehefa nangatahan'ny olona tsy mba ny laviny, zay nilainy rehetra teny meny azy. Mo tsy toy izany ve ry Davida, tsy toy izany ve ry Daniel, tsy toy izany ve ireo olo-masina rehetra tao amin'ny Baiboly. Dia mahafaly amin'ny teny aminao, fenao koa amin'ity tolakandro ity, ho toy izany koa ny no ataon'Andriamanitra aminao androany hariva. Amen. Misy olona efa mambolana ny andro valim-bavaka tonga eto amin'ity tolakandro ity. Androany le fotoana mety sy tsara indrindra. Hitanao ve ny zavatra hitako? Misy lanitra misokatra amin'izao fotoana izao. Ho azy mino rehetra, ho azy mino rehetra. Iny le fanomesa-tsy ho avy any ambony fahitana, ilatsaka, aisan'ny toerana hivatanany, ao aminao, ao aminao, ao aminao, ao aminao, ato amiko, raiso amin'ny filony zany anjaranao zany androany. Ary anio ihany, dia ho raisinao le fahagagana ny tomaninao, fa tsy azonao hatramin'izay. Anio ihany, angahiainy devoly fahavalonao, ka homenatra lalana ray ny dirany, lalana fito no andosirany, satria voapirofo, fampandangy izy, satria olona tsy ny lavina ianao. Dia raina ny tompo fa tsara izy, dia raina ny tompo fa tsara izy. Halleluja. Hitako sady amin'ny finoana fa raha hariva isy olona ho sitrana amin'ny fomba mahagaga tonga ao an-tranony. Amen. Ary amin'ity anio ty ihany isy olona nagoavana ivaha any amin'ny tokantrano, any amin'ny fiainam-pianakaviana, any amin'ny totataratasynao rehetrarehetra fiainanao any. Andriamanitra no anao an'izany ho voninahitra ny anarany. Alleluia. Omeny tompo fahazavan-tsaina sy fahatakarana ny ianao, dia hivavaka tsika.
eo amin'ny seza fendrianany Andriamanitra zao. Ary angamba mifampijery izy ray zanaka fanahy masina. Ary ny anjely dia miandry. Misy tenin'i Jesosy tamin'ny fiangonana Sardisy, tsy andao izy fa naiky ny anarany eo anatrehany raiko. Zay eken'ny ray, eken'ny ambiny rehetra. Ka na io aretinao io azy, hitady lalana ivoahana, hitady lalana andosirana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia raha ena amin'ny tompo hoe ampaherezako anao ty témoigny azy. Zarainy atao mpamarana an'ity. Inona no nitranga? Karazan-javatra maro ny asa ataon'ny tompo eto amin'ity fohy be atsika ity. Ary misy zavatra tsy mbola hitanao. Tsy mbola hitanao. Raha mba ho bebe Norinina, Honorinina bebe ny diadema mba makanisa kely nge aty aloha aty azafady. Raha mba ao izy azafady. Ao ve izy? Tsy ao izy. Tsy ao. Tsy niakatra izy. Tsy ao iny loha. Aleo tsy tataraitsika. Raha mba ao ndray. Ilay ray mpianakaviana zay tratra ny insuffisance cardiaque tamin'ny tapabolana lasa. Zay efa tokony noperena. Saingy noho ny efa zanona tsy tanteraka nandefasana azy ho any Maurice. Dia tsy tafavoaka izy. Izy tsy tonga tamin'ny Maurice fa teto Madagasikara, teto amin'ny fohy be Akorondrano, nanaovan'Andriamanitra opération fony sitana tanteraka. Halleluja! Anio anjaranao anio. Iza mino an'izany teny zany. Iza mino fahin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Asa matahotra fa tsy andahanao Andriamanitra. Tsy andahanao Andriamanitra. Ny olombelona mety mandahanao hoe tsy vitako, tsy haiko, tsisy ninina azo ataoko. Fa rehefa ao amin'ny Jesosy, faly amin'ny teny aminao. Ny misy dia tonga tsy misy raha ilainy zany. Ny tsy misy dia azo atao misy raha ilainy zany. Dia raha ena ny tompo fa tsara izy. Ao ve le renim-pianakaviana anankiray raha tsy ao indray zay ray mpianakaviana zay. Misy renim-pianakaviana anankiray. Asio aleluia aloha azafady. Mafimafy ny aleluia. Mafy ny aleluia azafady. Aloha tsika mba mihaino zavatra. Aloha mba mihaino zavatra tsika hitombony ny finoanao, hiakara ny finoanao. Dia raina ny tompo fa tsara izy. Mandroso tompoko. Asio aleluia aloha. Aleluia. Voninahitra moa ho an'Andriamanitra irery ihany no hitoroky fahavolombelona fahagagana nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainako. Za dia narary tato amin'ny lamosiko tato. Ary dia rehefa narary tao dia niditra hôpitaly kely vetivety. Dia natao ny radio. Dia rehefa natao ny radio dia hita ny zavatra boribory tao amin'ny lamosiko tao. Dia rehefa hita le izy dia ozy ny dokotera hoe mbola atao scanner ozy izy ianao fa tsy fantatra ozy na kansera na inona. Dia teo ihany azany hoe Jesosy eo, ahoana no atao scanner. Dia avy eo nefa ozy izy alolo mbola atao bilan jerena koa ozy izy ny ray anao fa sao dia tsy mahazaka scanner. Dia nijerevana ny rayako dia tena tsy mahazaka scanner koa zany. Dia ozy izy hoe avoaka zany ianao ozy izy fa tsisy fanafody azo menanao fa kalma fotsiny amenanao satria tsy raha tsy vita scanner ozy izy io dia tsy hita izay hitsabona azy. Tena avoaka ny sahay. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa tonga ny mpanompon'Andriamanitra namanga, tonga ny service d'ordre namanga, tonga ny mpino rehetra izay nafantatra namanga. Ary dia izay tonga nandroaka devoly dia nivavaka nametra tanana indrindra ny mpanompon'Andriamanitra. Anisan'izany pastera toko mivady Sera Sarlinina
Anisany koa pastera Benja tamin'izany fotoana izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa sitrana ilay lazaina fa hoe kansera. Ary izao hitanareo izao aho ho voninahitra Andriamanitra rery ihany. Dia an'Andriamanitra ny voninahitra. Haleluia. Amen. Dia raha ho mafy Jesosy ataontsika hivavaka androany. Vonina hiady varotra eo anatrehan'ny tompo venao amin'ity hariva ity. Dia hiteny mihitsika hoe aza manadino ary mpiay ny vavaka. Tsy toy ilay ny vavanao maly, tsy toy ilay fangatanao fako maly, fa ho ataontsika spesialina mihitsy ity hariva ity. Porofoy Andriamanitra fa tsy ny lavinao mety manana ny fahalemeko sy ny kilemako ny tsy fahombiazako sy ny tsy fahatanterahako, fa mamindrafo amiko Jesosy manomboka androany asehoy fa tsy nanda ianao, tsy anda ianao, tsy ho lavinao ane aho, tsy ho lavinao ane amin'ny fitarainako. Haleluia. Haleluia. Efa iny le vahaolana ho anao frera, raiso amin'ny finoany. Efa iny le valim-bavaka ho anao ser, efa iny le valim-bavaka ho anao, raiso amin'ny finoana androany.